Hitombo amintsika manankarevana ny fahalalatsara'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy tompontsika. Amen. Dera sy misaotra anao zay raha eo no ty andro faharoa amin'ny herinandro vaovao dia latsinainy 14 febroary 2024. Mangitahita ny teninao zay, no ny teninao ane anjaka be dia be aty amin'ny fiainanay sy toetra sy bana amin'ny androm-piainanay rehetra, satria ny teninao mamenombelona amin'ny fanahinay, teninao rahateo nofandiny tompotray sy fanazavanao ny lalanay. Dia aoka aminay rehetra ny fananao masina azonay mahafantatra anday fa ny teninao dia teny fiainana ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Saotra Jesosy. Amen. Ny bokin'ny Joba 7:20 ny andininy 1 ka hatramin'ny 7:10 no ajara mofinaina ho antsika an'io. Joba 7:20 andininy 1 ka hatramin'ny 7:10. Amin'ny anaran'i Jesosy, tena maly Joba ka nanao hoe mbola atao fikimina ihany ny fitarainako, ny tanana mamily ahy dia mitambesatra amin'ny fisetoko. Ingane ka ho fantatro izay ahitako azy, ka ho tonga any amin'ny fitoerany azy, dia andahatra ny teniko eo anatrehany aho, ka ho finoko ny teny lahatro ny vavako, ny teny alahatro ny vavako, ary alala zay teny avalony aho sy amantatra zay holazainy amiko. Ery lehibe va no andaharany teny aho, tsia fa izy nina no neno ahy, fa amin'izany dia olona marina no nifandahatra taminy, ka dia nanandrariny mihitsy aho tamin'ny tsara. Indro niatsinananao fa tsy any izy, any mikandefanao fa tsy hitako izy, minavaratra amin'izay esany aho fa tsy tazako izy. Mivily any atsimo izy ka tsy hitako, fa malala ny lalana faleko izy. Raha izany toetra aho dia voaka tahaka ny volamena, ny tongotro mifikitra tamin'ny lalany, eny lalany nijoroko tsara ka tsy mivily aho. Nitidiny molony tsy mba nialako, teny ny vavany no raketiko mihoatra no mifaniriko. Nefa tsy miova saina izy, ka iza no mahasaka anazy, fa na inona iriny fanany dia ataony. Eny manatanteraka izay voatendry ho ahy izy, ary zavatra marito izany no aminy. Koa izany no mampangofotra eo anatrehany. Raha misaintsainy izany aho dia matahotra azy, fa Andriamanitra no mandreraka ny foko, ary tsy toy no mampangofotra, fa tsy ny famazinana no maharesy ahy, na ny maizim-pito izay manarina ny tavaka. May masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Hita amin'ity lahatsoratra masiny ity dia tapany voalohany andininy 1 ka hatramin'ny 7 samy manambara ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra Joba. Ny andininy 10 ka hatramin'ny 17 indray tsapany indray fa izy dia tsy mahefa ninina eo anatrehan'Andriamanitra, fa zay tian'Andriamanitra ho tanterahany no tsy maintsy tanteraka eo amin'ny fiainany. Hita izany eo amin'ny andininy 14 manao hoe eny matanteraka zay voatendry no ahy izy, ary zavatra marito izany no aminy. Manatanteraka zay voatendry no ahy izy. Kanefa na dia heveriny hoe tsy takany sy tsy hita mipesipesena ny fiasan'Andriamanitra, dia mbola matoky an'Andriamanitra ihany izy, na dia tonga amin'ny lalatsarotra sy ny manahirana azy, satria zao ny lazainy tahaka ny fanekem-pinoana nataony misy manao hoe amin'ny andininy 17 fa tsy ny fahamazinana no maharesy ahy, na ny maizim-pito izay manarina ny tavaka. Tsy ny fahamazinana no maharesy ahy. Tsara izany fijoroana vavolombelona na fanekem-pinoana ataony Joba izany. Tsy ny fahamazinana no maharesy azy. Izy rahateo tsy maintsy ampianalovon'Andriamanitra amin'ny fizaham-toetra, fa lazainy hivoaka tahaka ny volamena izy. Lalany rehetra mantsy dia Andriamanitra no manolotra azy, ary hitan'Andriamanitra daholo izay ataony rehetra. Izy rahateo dia efa nanapa-kevitra fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy ala ho ny vavany, ary ataony faniriny andro aman'alina ny fitiavany azy.
izany hoe nididiny molony tsy manao lako amin'ny tenin'ny vavany no raketiko mihoatra no ny faniko. Tena mino sy nataoko izany Paoly apôstôly i Job. Tsy vitany hoe lasa faniriana ihany izy teo tsy mijanona eo fanirinany, fa nateniny finoany ary nyenany zany finoany zany ka sananambary izy hoe fa tsy ny famazinana no maharisy azy. Manoloana zao zavatra misy iainany isam-batan'olona sy isam-baravarana tsy mahazo ny firenentsika zao zay ravarava no ny amin'ny rivo-doza, firy ny namongy aina, firy ny rava-fananana, firy ny tonga tsy manana zay isangodiny tsony amin'ny rehetrareny. Tsy zany no maharisy atsika, satria tsy men'Andriamanitra fanaositsika fa fanahy mahery, ay ny mampatanjaka atsika zay rery ary mampahery atsika zay kelery ho enatren'izany aza mihekerika foantsika. Kokoa tsika hiteny tahaka ny Job manao hoe fa malalan'ny lalana faleko izy, raha izany toetra aho dia voaka tahaka ny volamena, ary faly satria eny manatantehaka zay voatendriny ho ahy izy. Ka voatendriny ho ahy ihany fa voatendriny ho anao sy ho atsika rehetra, satria Andriamanitra dia manana fiteverana ho atsika, tsy hatonga loza zany fa fiadanana. Ary izy koa efa nanome an'i Jesosy Kristy ny fiainana ho an'izao tontolo izao sy famonjena sy famonjenanao. Tokontsika toky zany fa ninona zavatra miseho teny Andriamanitra mampiasa zany ho amin'ny fahatsarana, satria ny zavatra rehetra hoy ny apôstôly Paoly dia miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra. Ny dikateny katolika ary dia milaza mihitsy hoe ain'Andriamanitra mampiasa ny zavatra rehetra hasoa atsika, ho atsika tsy hekerika foana, araka izay hita amin'ny Romanina 9:20 sy 5:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary fatatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra dia zay voanjo araka ny fikasana raha teo, satria zay fantany raha teo no tendreny koa tovendrika amin'ny zanany mbola matoa amin'ny marosika, ary zay notendreny no natsony koa, ary zay nantsony no amariny koa, ary zay namarininy no meny voninahitra koa. 9:20 ka hatramin'ny 17 amin'ny Romanina 9:9 misy an'izany. Ka aza taitaitrisika, aza mikiotritsika na amin'ny raviravi-tanana manoloan'ny toe-javatra fa mitana ny tenin'ny tompo ka matanteraka izany ainy mampiasa ny zavatra rehetra asoantsika, any zavatra rehetra miara-miasa asoantsika. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo fa ninonino endriky ny fahamazinana dia tsy maharesy ny mazava zany, satria ny mazava dia tsy maintsy mandresy ny maizina manakariva. Ary zay manahaka an' Jesosy na dia mandeha maizina tita mazava lehibe, satria izy ny fahazavana zao tontolo zao. Dia ataovy manirapiratra ty aminay tompo ny fahazavana tavanao ary androaka ny aizina zay tadila ibahana amin'ny fiainanay, satria Jesosy Kristy ilay fahazavana tsy mety lesika, ilay mitondra fahazavana ho an'izao tontolo zao. Dia aminay rehetra ane zany dia sitraky ny ary vavaka hoe anay zay nan-danitra, masina ane ny naranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao etỳ tany tahaka ny an-danitra. Minao ininy anona sahazo anay mamelany erikay tahaka namelana zay miloka taminay, aiza mitondra anay mifakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ane zao todrano tononona amin'ny anaray zanakary fanamasina zao iso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Mitahanareo ane tompo ka miaranareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ane tompo ka mamindra fo aminareo, manandratra ny tavany aminareo ane tompo ka manome anareo fiadanana. Koa zay manara-dian'i Jesosy Kristy dia tsy mandeha amin'ny maizina fa na fahazavana mazava, ary na dia inona aza maizina be dehibe tsy maharesy mazava zany. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.